Efa tonga eny anivon'ny distrika avokoa ireo fitaovam-pifidianana izay hatrehana ny fifidianana munisipaly ho atao ny 1 Desambra zao raha ny tatitra avy amin'ny vomiera mahaleo tena misana ny fifidianana na ny seny. Efa misy ihany koa anefa ireo komina izay lafo toerana no efa nahazo ny anjarany ho hiatrany ny seny. Hita amin'ireo etapam-pifidianana ireo moa ireo ato taratasy sy saripady ny lisy-pifidianana, misy ihany koa ny jiro, ny vata fandatsaham-bato izay anoloana ireo simba. Iverina ny fitrandrahana izay ho ataon'ny bazy toliara any amin'ny faritra Atsimo andrefana raha ny tatry ny filakevitry ny minisitra omaly alarobia vao nanomboka ny fepitoam-piasany voalohany ny filohan'ny Rajoelina ny taona 2024 dia nanapa-kevitra ny tena ny ampiato ny fitrandrahana ataon'ity orinasy ity noho ireo disadisa sy ny fitakiana izay nataon'ireo mponina tany an-toerana izay nanohatra ny fitrandrahana. 5 taona taty aoriana dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ny iverena ny fitrandrahana izay ataon'ity orinasa mpitrandraka mineraly ity. Raha nitatry ny filakevitry minisitra dia niverina nanao fifampirarahana ny fanjakana sy ny bazy toliara izay nikatsahana ny tombontsoa iombonana. Isitraka tsy ho ela ny tambi-karama vakasion sy ny fanonerana ora fanampiny ireo mpampianatra eny anivon'ny Université Mpanjakana miisa 9 sy ny fampianarana ambony IST miisa 3 manderana Madagasikara. Nankatoavin'ny filakevitry minisitra izay natao omaly alarobia ny famindrana teti-bola andohavana izany raha ny tatitra ity fivoriana isan-kerinandro fanao ny fahefana mpanatanteraka ity. Raha ny tatitra dia ny taona 2024 sy 2024 ihany no voakasika izany. Tsy mitsahatra miematra ny laharana misy an'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Nivoaka androany ny filaharana izay navoaka ny FIFA nametraka an'i Madagasikara eo amin'ny laharana 520. Niematra toerana enina araka izany Madagasikara raha toka 7 no nisy azy ny volana oktobra lasa teo. Etsy andaniny dia tsy mitsahatra mivoatra ny laharana misy an'i Comore eo amin'ny laharana 7 izay kehitriny. Hiditra amin'ny fampivondronana faharoa ny ekipam-pirenena malagasy ny taranja baolina kitra izay handray anjara amin'ny fifanitsana ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika na ny CHAN. Raha ny nambaran'ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia mpilalao miisa 50 no hiatrika io fampivondronana io ka avy eto Antananarivo ny 130 amin'izy ireo. Ny ambiny kosa dia avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy ifandona amin'ny Eswatini moa i Madagasikara amin'ny ity fiodinana faharoa farany amin'ny fifanitsana ny CHAN ity. Ny lalao mandroso dia ho atao any Eswatini eo anelanelany 20 sy 12 Desambra ary ny lalao miverina kosa eo anelanelany 4 sy 12 Desambra.